manodidina ny 300 malagasy amin'izao fotoana izao no mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy. Tokony hoena ho 720 izany amin'ny taona 34 araky ny voafaritra anatin'ny tanjony fampandrosoana maharitra. Ezaka ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny atratrarana an'io tanjona io. Ny fametrahana ny antsoina hoe CAR na ny Centre d'Alphabétisation et de Ressources ao anatin'ny DREN 2020 eto Madagasikara. Atomboka amin'ity taona ity izany ao amin'ny faritra Androy, Atsimo Andrefana ary ny Atsimo Atsinanana. Tena mamaky teny sy manoratra ary mikajy ilay izy voalohany fa toerana ihany koa ahafahan'ny olona mahita ny boky kirakira rehetra momba ny serasera izay momba ny alphabétisation, document isan-karazany ahafahan'izay rehetra manodidina ny centre io satria raha isaky ny région no ametrahana an'le centre d'alphabétisation et de ressources ao anatin'ny 5 taona. Fanambogoavana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampidinana ny tahany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ary ny mikajy eto Madagasikara. Firenena izay nampiasa sy nampitra ny teknôlôjia vaovao amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana. Koa mino izahay rehetra, mino isika rehetra fa iena ny tahan'ny olona tsy mamaky teny sy manoratra sy mikajy aorianan'ny fametrahana ity programa vaovao iarahana amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Andrasana ny fampiarana ny fametrahana ny CAR na ny Centre d'Alphabétisation et de Ressources ho an'ny DREN Boeny.